Soran'Andriamanitra isika satria mbola afaka manaraka izao programa izao izay farantsika matetika amin'ity fandaharana ity ary fifaliana ho any no mitondra izany ary miarahaba antsika tsy ariavy izay manaraka izao fandaharana izao. Ivavaka antsika alohan'ny antsika ijery fampairezana kely avy amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny izao fotoana izao. Ray masina tsara indrindra any an-danitra ao. Misaotra anao amin'ireo teny fikasana ao amin'ny soratra masina. Misaotra anao amin'ny baiboly izay manambara tokony ataonay rehetra amin'ity tany an-dalovanay ity. Ray masina ao, mamindrafo aminay amin'ny tsy fetezana, mamelany helokonay amin'ny tsy fahombiazana, na fiteny, na fihetsika, na zavatra ataonay, ka magniraka anao mandrakariva zay mba hanome saina avy any aminao mba hafanay anao tsara. Miara aminay amin'izao fotoana izao ary momba anay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ireo adim-piainana zay mandalo amintsika eto amin'ity tany ity. Mandalo ady sarotra isika fantatro zany ary fantako fa Jesosy Kristy izay ao amin'ny ten'Andriamanitra mahafantatra mialoha ny zavatra manjony ny olona tsirairay avy kanefa Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra izay be famindram-po. Tamin'izany izy fony izy nampianatra dia nilaza ao amin'ny Matitoko 5 nilaza ireo teny fahasambarana be deaibe satria indraindray olana antsika ambony tany rehefa misy zavatsarotra dia kivy ary toy tsisy fanantenana intsony kanefa Jesosy manoloana karazan'olona be deaibe. Ao ny kivy no zava-misy agnaty tokantrano, ao ny kivy no zava-misy agnaty fiarahamonina, ao ny kivy no zava-misy ao anaty fiangonana. Indraindray mihitsy efa tsy hay hoe hoaiza motsika, inona ny tokony ataontsika, efa tsy hay mihitsy hoe inona ny tokony atao amin'ity tany ity. Ka Jesosy no nafantatra izany. Zany nahatonga azy nilaza tamin'ireo mpianatra ireo karazany fahasambarana be deaibe. Aza kivy, aza ketraka anareo izy. Zao nambarany ao amin'ny Matitoko 5 amin'ny 9:7 izy nilaza hoe sambatra ny malaelo am-panahy fa azy ny fanjakany lanitra. Misy olona be deaibe ambony tany eto magniry fahamarinana, magniry hoe ahoana izany Andriamanitra izany, raha mbola manana izany antsika hoy izy hoe raha malaelo am-panahy manana toe-tsaina mikaroka ny ten'Andriamanitra, magniry ny tsara antsika fa sambatra ary tokony ananantsika izany fahasambarana izany. Tena malaelo am-panavy atsika, manana toe-tsaina maniry zavatra ara-panavy isika, manana zavatra tsara avy anatintsika atsika maniry zany ho tanteraka. Hoy Jesosy sambatra zany olona izany. Amin'ny 9:7 hoy izy hoe sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Raha misy olona anankiray izay ory mahatsaro mijaly, Jesosy efa niteny hoe hanampahatapehana izany, mbola hanana fifaliana izany olona izany, tsy janona amin'ny fahoriana ny fiainana. Hoy Jesosy hoe na dia zany aza mandalo aminare amin'izao fotoana izao fa ho avy ny andro, ho tonga ny fotoana hampifalian'Andriamanitra mandrakizay zany olona izany. Aza kivy fa na dia ory aza eto amin'ny tany misy atsika ity fa mbola ho avy ny fotoana hampifalian'Andriamanitra indray. Teny fikasana izany ary fantoko ary manasa nareo mba hamaky ireo asambarana izay nambarany Jesosy atsika satria fantany miady atsika na anaty fiarahamonina ho zateo, na anaty fiangonana, na amin'ireo manodidina atsika ireo. Marina izany misy sambatra hoy izy. Amin'ny 9:5 hoy izy hoe Matitoko antoko 5 Matitoko filazany tsara. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovantany. Hitantsika manko amin'izao fotoana izao dia
be deabe olona efa kizitina amin'ny fiainana mandeha no anaty fiara misy olona manao zavatra masositra mandeha egny fiarahamonina misy olona manao zavatra masositra moave misy alemem-panahy atsika ao anatiny regny fiainana misy atsika regny jesosy anefa niantso hoe raha mbola misy olona malemy fanahy amin'ny fiainana am'izao fiainana misy atsika izao satria misy olo mpampahory be deabe manao zavatra atonga olo anankiray ho lasa tezitra hoy izy hoe raha mbola malemy fanahy ianao sambatra izany olona izany fa teny fikasana dia tsotra hoe handova fiainana mandrakizay handova tany izany olona izany ry havana malala miaigny amin'ny toerana tsy milamina atsika miaigny agnatin'ny fiarahamonina mikorontana atsika miaina ao anatin'ny fiangonana tsy milamina isika fa hoy zao hoe mahita jesosy ve mahita anao malemy fanahy na anaty fianarana na mitoerana iasagna na mitoerana alehantsika be deabe regny moave hitantsika fa manan'Andriamanitra atsika am'izany manana fahalemem-panavy atsika am'ireo zavatra hoy jesosy hoe sambatra ny malemy fanahy fa izy no handova ny tany andiny fahenina sambatra ny nona sy mangeta etan'ny fahamarinana fa izy no hovokisana am'izao manko ry havana malala efa tsy malina olona zavatra ara-panahy raha zavatra zao tontolo zao dia maro mpanaraka maro olona lina am'izany fa atsika ve nona mangeta etan'ny fahamarinana fa raha ohatra ny indraindray ataontsika hoe gala na balina no atao be deabe mpanaraka izany fa misy olona mpianatra baiboly agny hoagny tsy haiko zany olona izany fa magnaraka ve isika nona zany ve isika mangeta etan'izany ve isika ry havana malala ten'Andriamanitra nefa miantso atsika mba honona zavatra ara-panahy zany ihany olona anankiray zay omen'Andriamanitra tsy mbola nisy olona nitady fahamarina na misoratra masina izany ao anaty baiboly zany ka tsy nahita Andriamanitra tsy maintsy manome malalaka ho an'olona anankiray zay mangeta etan'ny fahamarinana Andriamanitra manao fomba rehetra olo mitady azy de mahita azy Andriamanitra ry havana dia tsara andiny fahafito sambatra ny miantra fa izy no hiantrana amin'ny fiarahamonina mikorontana amin'ny firenena tsy milamina mba mahay miantra ny hafa ve isika mba mahay manome teny mamy ndray manko le miantra efa tsisy nendray satria mitsara hoe mijaly atsika mikorontana atsika na ao anatin'ny zan'Andriamanitra dia miteny hoe mbola afaka manao fiantrana ve isika mbola afaka manampy ny hafa ve isika fa Andriamanitra teny hoe raha misy ho izy miantra hiantrana izany olona izany Andriamanitra dia manome teny be deabe ho antsika rehetra ary andiny fasivy dia nilaza ho izy hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra manoloana korontana indray misy olona miady indray misy olona tsy mitovy hevitra ka mikorontana izany moa ve mpampiavana isika zavatra misy nefa tsy zany misy olona miady lasa mandrehitra afo atsika lasa manao zavatra anankiray atonga azy korontana indray isika ten'Andriamanitra nefa nilaza hoe ny olona mpampiavana dia zanak'Andriamanitra ny angatantsika ry havana malala naizanaiza misy atsika na agnaty filaminana mba ho hita fa zanak'Andriamanitra isika mba ho mirana ho mpanampy ny hafa mandrakariva hoy izy hoe ny mpampiavana no zanak'Andriamanitra ny angatahako ry havana na ino zavatra misy atsika eto na mikorota ety tanty na misy tsy vitovisan-kevitra be deabe amin'ny tany misy atsika eto dia ho mpampiavana ianao ho mpampiavana zaho sy ianao na ino na tsy milamina fiarahamonina mpampiavana fiarahamonina isika tsy milamina ny fiangonana mpampiavana fiangonana isika tsy milamina tokantragno mba mpampiavana ny tokantragno atsika jiaby niriko zasy ianao ho zanak'Andriamanitra izay matoky hatramin'ny farany na inona miseho ho hita ny maha kristianina zaho sy ianao ka ivavaka atsika Jesosy malala o ianao izay tonga nofo ianao izay nampahery olona be deabe izay kivy no zava-misy amin'ity tany ity ianao izay niantso hoe sambatra ny malemy fanahy sambatra ny nona sambatra ny mpampiavana iriko mba ho agnisan'ny lehilahy vehivavy ho mpampiavana izay tsy ry avy olona izay ho zanakanao raha ho avy amin'ny raha ho lanitra ianao matoky ianao izay Jesosy amen Naomba iasampajana Nialemekwa nefamisakana
Tsy misy maso